Zany hira famantarana zany dia tonga dia fantatra antsika rehetra fa tonga amin'ny fotoana amin'ny fanomezana amin'ilay fandarana Doria. Doria anarana andramina androna an'ilay fandarana fotsiny fa Doria hita kosa ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izahana ifampizarana. Isaorantsika ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany ary isaorantsika koa Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mifampitafatafa mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atombo iaore no atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny an-tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy hovatsika ny fomba mifandarana satria hita fanahy tsara ialohavantsika amin'ilay zanam-pandarana ny hoe teny maiva leroa. Teny maiva leroa koa misy teny fanevany anareo ampondonombo malandy anareo mpiaino sy mpanaraka na mandefa SMS io zany marambitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory voko ndao sika ampionjo fa zaka tao tsy agnara. Tatoato dia mba misy miteny mihitsy mba avao moa ny SMS ko mba misy zavatra tiako ho lazaina dia misy namana vitsivitsy reto mba niavaka kely zany ny SMS dia tiany avahana fa ny akamaroany ny ainga fototrany dia mifakasitrahana an'ilay fandarana dia iarahako resahana aminareo. Babany selo maro voy banlieue izy madiro fody alako vola tsy haiko tsara le anaran'ny fokotany soany satodoa tany malandy nanome sosikevitra izy maro ny sosikevitra narosony fa ningeza be amin'ireny dia ny hoe satria tsara ifandarana io izy dia mba izao alefa any amin'ny RNM mba ho an'ny malagasy iray manontolo misaotra anao monsieur soany satodoa tany malandy. Jean-Claude Akazomborona Mavozaza Stéphano tany malandy zaho izy 15 ans anala BPC tena tiako io fandarana io fa mba tononao moa hoe kopakopa tanana ho afaka BPC ny ianao Stéphano. Malandy aby marambitsy maniry ny atratraran'ny fandarana Doria ho 10 taona manaraka mirary soanao tompon'andraikitra amin'ny fandarana Doria lava ny SMS ny fa fintiniko amin'ny hoe za dia mirary soa ny lasa lavitra ny fandarana Doria io. Malandy abo marambitsy makasitraka anao malandy abo izy koa namana naniteraka ny tizanam-pandarana teny maiva leroa ty. Bernard Marovoy Estina Parlava manao koko zany ny Estina voateniko jiaby ny anareo Maurice Mabibikely mendrika Ambalavato Saondra Ambalavato maman aty Amparlava io tsy haiko reo miteny Katsepa misy Amparlava Marovoy koa misy Amparlava fa dia fa hainareo fa tonga aminareo Amparlava any amin'ny maman reo. Jérôme Mahavoky Filipo Antany Masaja Rivo Tsaramandroso Edgar Belobaka Asany Ambalakida Seheny Tsara Rivotra Bera Ambalamanga. Zay zany nanome afatra fakasitrahana ary dia hovaliko fakasitrahana ihany koa ianareo satria ireo SMS alefanareo ireo dia anisany manome hery anay amin'ity fandarana ity. Manaraka an'izay raikitra ilay fankalazana ny 15 taona amin'ny fandarana Doria izy io moa zany tsy dia hoe zavatra be manahonany fa mba reketina mba ho fahatserovana satria mba feno 5 taona ilay fandarana manamarika zany fa nisy faharetana manamarika zany fa nisy fitiavana manamarika zany fa nifamatotra isika tao anatin'izay 5 taona zay rariny everiko fa hitsiny loatra koa ny raketantsika azy ka ny fandaram-potoana efa hitanareo amin'ny fahitalavitra ihany fa mafisoko amin'ny voalohany volana Jona taona 2024 amin'ny 7 ral ohatran'le mba fitenin'ny filoham-pirenena reny koa
mba mangala tahaka andreny koa angamba ny Doria de amin'ny valo alina no anaranareo an'io fankalazana fahadimy taona eo sangisangy ray an-dalana fa zay no nazahoana fotoana tato amin'ny télévision satria amin'ny fahitalavitra no anaovana azy io zany hoe isy solotena anareo mpiaino roa ray misolotena ny antitra zany hoe fa papa be ray misolotena ny tanora zany hoe ialako tsiny fa tsy nasiako vehivavy mihitsy fa lehilahy daholy satria lehilahy tokoa ny lohan'ny fianakaviana gâteau zaraina amin'io zany dupliant bloc-note boky maro sy ny sisa zany hoe aorinan'io voalohany volana jona io zany vao aseho atsika reo rehetrarehetra reo satria mba hitalaoko aminareo zany ny andraisanareo anjara satria misy fandraisana anjara kely anatsaratsika amin'ny fandarana zany anefany tiako raha mba ataontsika ampitiavana satria amin'izay koa mba mirakitra hipetraka ho fahatsiarovana an'ity fandarana Doria ity zay sy zay ny ambangovangony amin'ilay 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 averitsika tsy ahivina fo ilay loahevitra narahantsika farany teo mba hitoetra zany ny loahevitra dia ny hoe fanarenana ny diso lalana amin'ity fiainana ity maro ny diso lalana amin'ity fiainana ity maro misy fiteniny hoe nenina tsy mba mitsidika matao hoe mandroso nenina tsy manao an'izany nenina tsy mba mipetraka atao mbay lalana azafady izy miteny tsy mahazo mandeha anao na hoe mahazo mandeha anao fa aoriana vao mandatsa fomba fiteniny taolo zany ny olombelona tsy tony katsaka ka maty am-pitsanganana fotsiny io tsy zany ny olombelona tsy tony otrikafo ka ho faty mangina fotsiny io tsy zay le olombelona ny maty no resy fa ny velona tsy mba very anjara zany amin'ny fiainana zay ny nanomboanay azy ny hoe na io voditsibika io aza manatandrify amin'ny fiainana milaza zany fa indrindra fa ianao olombelona tian'Andriamanitra io maninona no manaritoky amin'ny fiainana tsy misy olona tsy diso lalana zany na tareny matoe mikokoko jiaby reny nandalo désira jiaby izy vao mahita lala mahitsy ato fa anao sao de mihevitra hoe anao raiky tondro diso lala joya jiaby azo arenina amin'ny fahadisoana amin'ny fiainana ary zany na tonga nainanao an'ity loahevitra ty hoe fanarenana ny diso lalana amin'ny fiainana ho anao tanora miaino ahy io ianao ny tena iantifany tsy diso anjara amin'izany koa reo zokizoky satria io fizarana io azo atao miretrarehetra manamafy ny efany aminy raha mbola tsy any moa zany izy de arabaina fa tonga any aminy manomboko zao ary ty misy zavatra ambarako anao tsy zay miseho aminao ny any ty no hamaritra ny fiainanao amaray tsia fa manome fanazara-tena ho anao fotsiny izy zany hoe raha mafy ny mahazona anao anao fa ho sauvé io isy lesona baka azonao fa mbola betsaka ny sehatra hidiranao amin'ity fiainana ty mbola betsaka ny olona hifanerasera aminao raha ohatra ka very namana ianao ary mbola betsaka ny zavatra vaovao tsara tsy ampoizinao hitranga aminao amin'ny fiainanao maro zany mety gaganao fa maninona miteny an'izany ny anay manko aminazy ity vakivakim-piainana no nangonina de hifampizarana amin'ny mpiarabelona fa ny miverin-dalana aloha de fadio rehefa nandoro ny lambanao zay aza-podianana koa rehefa aveo ka anao mipody amin'iny vatanao nentindro may na misy fahatsiarovana raha ny lasa aza mipody satria tsisy tsaratsara kokoa no ny teo aloha maro ny tsaratsara mbola ho avy any matona tondragnahary tsotateraka aminao izy iny fa manana toko fa misy tsaratsara mendragnarina anao
rehefa tonga aminao ny irinao andra ihany tsy ampoizina any dia anao hoe soa ihany za voan'ny kabary fa raha zany za tsy nahazo raiky tsaratsara ty lalam-piainana jiaby zany ny akamaroan'olona mety tsy hatsapa amin'ny fahadosoana zany maro fa rehefa anao ny tonga saina hoe za zany karaha voandraha karaha fa zava-dehibe zay tandremo manadio ny ara-panahy ny fiainana fa misy fetrany ihany itsika olombelona eo na tsara tarehanao na ratsy tarehanao na mpanankarenanao na sahirana anao na manam-pahefana anao na manam-bola be anao raha jiaby bako misy farany aza variana amin'io misy namatsika mandefa SMS aminakay koa tatoato tsy sasatra mihitsy misy dikany misy tanjona tianao tratrarina amin'io Imanovojery matoanao sahirana ndraka manome moraly be io dia zay hoe marina zany misy tanjona koa ka ny tanjonako dia zao mba hanana fiarahamonina mirindra mba hamela zavatra rehefa tonga amin'ny fotoana ialana eto io anao mivola zalaolo mafana zao ndeha seky anao mbola ampisena azadino zany isakany anao ndeha boaka za ndeha jery lamba le nitiako reny sikinao anao mbola ampisikina babe dikan'izany atsika mbo hiala eto fa rehefa samy miala eto isaka olo mametraka raha tiany apetraka zay vita tsy maintsy tantara tsy maintsy mitsara tia tsarainy tsy tia tsarainy fa rehefa zany manino atsika tsy mifaninana mametraka tantara tsara mba olovan'le taranaka ty afara araka an'le teny faniva mifandarana hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mapara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato tsy misy mampidoza mihoatra amin'ny fanaovan-dratsy amin'ity fiainana ty fa noho tsy fahalalanao fiainana dia mihevitra anao fa mahasoa anao mitondra fahombiazanao anao ny fanaovan-dratsy amin'ny namanao ataonao hoe klenity anao sanandro mikatra amin'ny namanao godo io tsy maintsy mivaly aminanao boko mialatsiny amin'ny teny resahako ty mety mahery fa resahako mba tsy hanaovanao azy mihitsy na sanatry mivavana diny lela aza io alika io efa maty ka ho an'ny namany miongoboly namany mihinana azy iny le velona iny indrindra fa anao olombelona io tandremo aza mikatra amin'ny namanao zany fa mahatonga anao amin'ny fahaverezana ninona zavatra fafinao eto tsy maintsy jinjainao eto fa noho tsy fahalalanao dia eritreretinao fa mahatsara anao zany jereo fa misy olona hita aty velany anao mahita laolo fiainany laolo iny normal laolo vadiny miasa izy miasa ro jiaby tobily ao trano vato be ndakaraha adininao fa zanaka ny ako sampona sanatry mivava engany mba tsy aminao any koa ianao mieritreritra hoe ndagnahary tsy mijery jereny paka abeny fasiky nikatramonao namanao hitany tandremo feny aleo manao soa foana amin'ny namana atsaro ny friariana fa hoe tsy maintsy misy anakay vao mahavita raha iny koa tsy zaho tsy mahavita raha ataon'io aza miankin-doha amin'olo zany baba zay ny vitanao vitao ary ifalio ny fahasambarana tsy ho ny fahazahoanao zao rehetra zao amin'ity fiainana ty fa ny fahaizanao mifaly amin'izay ampelantananao zany atao hoe fahasambarana minoan'Andriamanitra mitalao aminy natanao tsy mandeha l'eglizy io tandringesany ary manaovany tsara amin'ny fiainana fa isy zava-baovao tsara foana hipoitra amin'ny fiainanao za mangataka lerany tonga aminanao za maboka eo Imanovojery marina korananany tonga aminakay ka baritsika na ro zazy kelyky faza manao ratsy fa tsy maintsy tonga aminao ny fahatsarana rehefa ny tsara foana hoentinao amin'ny fiainana enina dia ampahory anao ara azadino tsy mitovy ny fihetseham-po sy ny asa rehefa fihetseham-po tsy miditra amin'ny tontolo n'asa zay tena mahatsara anao zay ihany no atao zay ihany asiovim-bana ao an-tsainao
fahazandesiny fihetseham-po ndry mampalahelo tsy amin'ny donia ty ambara ho azy ny tena marina rehefa ohatra ka misy zavatra maniry anao ka tena sahirana anao mitalaho amin-dragnahary fa aza manao ratsy namanao ary raha ohatra ka tena mafy be izy dia miala voly manaova zavatra mba mahafinaritra ifaliany fo zany atsaro ny fandanidaniam-poana fa mba manangona misy olo any mbola miandry mana boaka an-danitra am'izao bako ombe koa ndragnahary andatsaka raha aza mandanindany foana de manangona vola de mba azonao zavatra irinao atsaro le fitite amalifaly namana foana nefa efa hiditra trosa mihitsy ndesin'ny friariana mako andao tsika aloha tsika ino ilainareo nefa n'izy fa miditra trosa re mety fa tsy tsara fantatrao foana rehefa misy fanantenana amin'ny fiainanao satria mikatsaka zavatra tsara anao ianao de manana fanantenana tafita ianao rehefa feno fahamatorana anao am'izay rehetra ataonao tsy maintsy tafita rehefa feno fahamatorana ampiaro amin'ny fiainanao ny fenitra mirindra amin'ny alalan'ny fahadiovam-po de ho tafa foana anao ny fiainanao tsy ny olona ny miresahako fa ny hevitra no aposako volany maso tsy mba kilema io no lohahevitra rahantsika androany amin'ny fiainana raha fitinina de roa foana no famaritana azy matetika verinatsika zay am'ty fandarana doria teny hoe voalohany fakatsanany mbola tsy hita de ny fahatserovana nefa vita ny ambiny dia famenony fotsiny ihany zay ny fiainany am'ty fiaina mandalo ty zany raha ela velona ianao fahoriana miady amin'ny fahosana zay ny miandro ianao aloha ao zany no ifanotofantsika olombelona velona ambony tany rehetra eto ohatrany hoe zavatra ngeza be de mifamotika mihitsy misy teny zay teny filamatra izy io ohatrany mahafinaritra de averiko eto hoe tsy mba misy tsy ho faty rehefa mananaina koa rehefa nefa mamy zany maty namela soa zany zany mba afatra apetraka amintsika tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa nefa mamy zany maty namela soa am'ty fiaina mandalo ty dia mizara roa ny olona eto ambony tany ny manan-katao mandany vola hitsitsina fotoana am'izay elaela vao maty miala eto nefa maro amin'izy ireny manao tsy fanao mba ahazahoana vola mba ahazahoana arena mba ilainy am'izay ilainy fony zany mba ahazahoany zay ilainy fony nefa tsy fantany fa ny fomba ataony amin'ny tsirariny amin'ny namany amin'ny havany amin'ny fianakaviana amin'ny mpiray tanindrazana aminy zany no manafaingana ny ialany amin'ity tany ity mitondra fahoriana ho azy ka tandremo zay ny ray ny faharoa ny tsy manan-katao mandany fotoana hitsitsina vola jereo fa mifanohitra ohatra amin'ny vavanombo manoaka mihitsy le izy ray nresahantsika tao de hoe manan-katao mandany vola hitsitsina fotoana fa ny tsy manan-katao indray mandany fotoana hitsitsina vola sitrany aizanahary ny tompony teny farany amin'ny fiainany tena mifanohitra ohatrany mifangarika moa zany ny filazany zany mifangarika ohatra amin'ny masonjola zany ireo karazam-piainana anankiroa reo anika tsy mitovy ny fisainana tsy mitovy ny fijery tsy mitovy ny fomba mampanao manomboka hoe de miava-pangaro ny malagasy enina de efa masaka ao atsofony maro ary tanindrazanay fitiava-tanindrazana malalatsika ty ary andiny voalohany amin'ny hira-pirenena de tena tsara mihitsy ry tanindrazanay malala ao ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao Doria tokoa le Doria miverina foana io izy arahantsika mahita io manakory atsika io atsika jiaby eo nefa tsara zany filamatra zany ry tanindrazanay malala ao ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao Doria tokoa na eo reo rehetra reo de miava-pangaro foana amin'ny malagasy satria nahoana
dia noro sokajy mpianana roa mifanohitra le nilazaiko anareo teo. Ny ray le manan-katao zany mandany vola itsitsiny fotoana, ny tsy manan-katao mandany fotoana itsitsiny vola. Fanohitra ny zany driavako. Ny fahendrena moa dia tahaka ny nify, fony kely izy dia miay lehibe sy miay maro, fa rehefa lehibe izy dia miay vitsy, ary raha tsy voakarakara sy tsy voakolokolo dia banga tsisy mihitsy. Zay ny fahendrena. Ary zay no ivoizana an'ity fahendrena amin'ity fandarana Doria ty, hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana, satria nitsangakevitra nentin'ny Ntaolo Endry sy nitsangakevitra nateraka amin'ny fandrosoana amin'izao dia tena mifangarika ohatra amin'ny masonjola mihitsy e. Jereo vontranga misy tsy tena samy manary ny nentin-drazana ane, nefa tsy tapa-kevitra koa ny ray tanteraka ny nentim-bahiny, ka tena mampisara-bazana e, satria mampisalasala. Ary tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe ny fandiniana azy zany tahaka ny katsaka zany, atao hoe lahy nefa mibabianaka, atao hoe vavy nefa maniry somotra. Hafahafa ohatran'ny sahafa. Ny tsy mahalala indray no mitondra zava-baovao anapotika an'ilay fiarahamonina. Zay ny trangam-piarahamonina iainantsika eto. Ina moa le hoe hafahafa ohatran'ny sahafa dia zay ny lamosiny indray mibotsina ny an'olo jiaby kibony. Izy le tsy manam-pahalalana, izy le vao manao fiaviny tafara, reny indray ny zavatra hoentiny amin'ny fiarahamonina. Mampalahelo. Mba firy amintsika malagasy manana heritreritra hanandratra ny firenena zany amin'izay manandrify azy, adidin'olombelona no manatsara any firenena. Adidy zany, adidy masina, adidinao mity an'ity firenena ty, adiditsika mity an'ity firenena ty, adiditsika miasa ho azy, adiditsika mivavaka ho azy. Mba misy manao ve zany? Hoy ny tenin'ny mpandinika anankiray zay ny hoe ny firenena dia tokony ho tiavina amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny fanahy manontolo. Zay vao atao hoe olom-pirenena ny olona anankiray. Fanontaniana, aiza eto amintsika Madagasikara no misy fampianarana hoe itian'izany firenena zany, hoe firenena ho an'ny vahoaka zany? Aiza? Amin'ireo voalaza ireo, aiza ny ianarany azy? Ahoana ny atao raha itian'izany firenena zany? Ahoana ny atao raha hiasan'izany firenena zany? Ahoana ny atao raha hivavaka ho an'izany firenena zany? Fa mivavaka amin'izao dia hoe manatona anareo ty zay mangetaeta ty azo arena. Dia le firenena tavela eto. Reto misy torohevitra avy amin'ny fandarana Doria ho zaraiko aminareo, mba ahafahantsika mametraka an'izany hoe ahoana zany mity an'izany firenena zany, ahoana miasa ho an'izany firenena zany, ahoana mitondra mbavaka ho an'izany firenena zany. Raha mpianatra ianao, mianara tsara mba ho fanantenan'ny firenenao aminao, fa tsy hoe mianatra ro avaratra ao bokoa za koa andeha niainga fototra ny andehanana mianatra tsy ao aminao, tandremo mety fa tsy tsara. Na hoe mianatra dia manenjika diplôma fa mitrandraha fahaizana, satria fa maro amin'ny diplôma amin'izao tsy sisy fahaizana. Ialako tsiny amin'ilay fomba fiteny. Raha mpampianatra anao dia atao voandraikitra ny asa amin'ny fampianarana, fa tsy aza manao azy ho adidy, satria ny adidy manko tsy an'olon-dratsy fotsiny. Manao ianao mba hanaovana aminao, tsisy asa anao dia alalo ampianatra aloha, ino ma ataoko, tsy aleoko mampianatra. Zany hoe profession cimetière no andraisanao azy, efa tsisy tsony dia aleoko mampianatra, tsy mitondra vokatra baka zany. Fa ny asa fampianarana dia asa masina,
ho anareo mpampianatra zany tena asa masina io asa fampianarana io satria anandratana amin'ny firenena. Ary za koa manao antsy roa lela zany ho anareo mpitondra fanjakana mba jereo foana reo mpampianatra reo fa reo neny mitondra ho avy ny fahatsaranyity firenetsika ty. Raha mpitandro ny filaminana ianao dia ataova tsakany sy andavany zay rehetra tokony ataonao hanasoavana amin'ny vahoaka mba ho tandroko ary mivozona anao fa tsy hoe ianao indray ny ampihorohoro azy. Raha mpiasa mpanjakana ianao dia arao ny lalàna amin'ny feny asa. Tsara ny lalàna amin'ny feny asa io fa aleveny lalina isory ao tsainao, asory eo am-ponao ny 3 andro fanjava raiky fa tena manimba antsika jiaby. Raha mpivarotra anao manaova zavatra tsara ho an'ny mpiray tany lazana aminao fa aza faly maka tombony miompampana loatra. Io neta azonao niany tombony io amarainao fa verika aminy satria fitiavatena fotsiny an'izy io. Io avy amin'ilay fiteny zay nitody tsy misy fa ny atao ihany aneny miveriny. Androany zao nisy trangam-piarahamonina nandalo kely tamiko. Milahatra anao rehefa mandeha any amin'ny banky any dia miteny amin'ilay olona faranao anao hoe iza ny farany? Za. Iza zany afaranao. Dia nisy raha matoa zay. Efa za zany nipetraka amin'ilay toerako dia zany afarany. Hitako ange anao teo iny. Fa anao tsy niteny hoe anao afarany. Dia izy ilay nitenenako izy ny afarako teo fa tsy anao. Dia za niteny aloha izy afaranao fa tsy maninona fa efa hitanao miza. Hitanao amin'izany fa ilay fitiavatena tena manimba amin'ity firenetsika ty. Zavatra kely tsisy dikany ohatran'izany dia efa isongonanao an'ilay olona. Dia za moa zany dia nanome hoe ndehana ary ianao fanao lohako. Fa za mino fa ny feo miferitreretany tsy ampilamina azy mihitsy. Nata izy matory mety tsy ahita tory. Raha olona tsotra ianao dia mahatsiarova tena amin'ny fanasoavana amin'ny samy mpiarabelona. Fa aza manao dinta. Dinta manko mitsetsitra ny namany foana. Mametsy fetsy mihinana ny dinitra ny namany mpiarabelona aminy fotsiny. Tsy mahatsiaro mamelo tena zany. Izy zaza nateraka iny, zaza tanora, zaza matoy, isika izy mandra-pahafatany. Satria tsy zay ilay fanabeazana azo ny angambany. Antitra izy mbola manao fomban-jaza foana. Zany olona ohatran'izany, olona tsy ho tian'ny firenena mihitsy. Tsy ho tiany mihitsy ny firenena. Ny olona tena ratsy anjakan'ny fanahy ratsy. Dia ireny mamafy any amin'ny fiarahamonina dia lasa fiarahamonina ratsy. Maro ny azo rebirebena amin'ny fitiavam-boninahitra, amin'ny fitiavam-bola. Nefa ny tsisy tsy mahay fa vola io nefa fanenenan'ny Jodasy Iskiniany amin'ny vola 30 iny. Iny indray no nahazo vahana. Ka lasa anao mahazo voninahitra, mahazo fahefana dia madika ny reny zay nahitana masoandro, reny zay teny niavian'ny firenena. Manomboko zao ndao mba hifoha isika rehetra, anarina, amerina ny asin'ity firenena ty. Dia nisy resaka teo tamin'io zay ny lahatra io. Ozy le rangazy tingera mise ty fa tsisy fanantenana ntsony. Ty fa very efa tsy reraka foana anao manao an'izany teo izy tsia satria raha reraka antena noho ny fizokiana noho ny fahanterana antena haiko fa mbola misy ny avy eo afara ao hanetsika sy hitondra hamoa an'izany fitiavan-tanindrazana zany, fitiavana amin'ny firenena zany. Tsika rehetra iny maniry ny hoe nahoana moa tsika ny ohatran'izao nefa ny firenena akaiky antsika ato lasa ohatran'izao satria tsisy mahatsapa tena hoe inona ny fomba atao hanarenana an'izy ity. Rehefa misy fanitsiana eny anivon'ny toeram-panjakana fiasana fanjakana eny dia
tena tsy manjary maty mpitondra io niovany ety kabary jiaby ato hay zay taloha laolo zay miditra amin'ny 6 zio zay fa ampidiriny amin'ny 8 koa non tsy rariny ty laolo tsy adiavana hevitra nety laolo ty asoriny ety zay rehetra mba hitondra fanatsarana zany de efa tsy mety tsony ary zay efa nataontsika tamin'ny fandarana Doria farany hoe rehefa maimbo ny toerana anankiray de anao vao tonga amin'iny toerana iny no maheno ny fofona maimbo maimbo eto zany de manontany an'le olona eo anao mba henonareo ma fofona maimbo zany ino maimbo ino anao ino ma fofona henonao maimbo eo koa anao iny elaela misy olo vaovao koa tonga maimbo zany anao le nanontany iny tena tany iny anao tsy mba maheno maimbo eto za tsy maheno fofona ino za tsy maheno zany hoe zany ny zavatra misy amin'ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy amin'izao raha anao zany tonga ka hitondra zavatra vaovao analan'le fofona maimbo anao zala mila misikina hery tsara satria olo jiaby fa maimbo anao mipodidivandreo jiaby koa maimbo iny anao ndreo maimbo donc bokany fa zay tsara maheno fofona maimbo ary efa elaela eto koa nge anao reo jiaby koa ndreo miteny raha misy olo vaovao henonareo ma raha maimbo zany anao koa namandreo maimbo ino za tsy mahita raha maimbo eto donc zany mifankahery atsika manomboka zao zany manomboka zao ndamba hifoha isika rehetra anarina ary amerina ny asan'ity firenena ty ahatra amin'ny valora marina zao mety tohinanao amin'izay fomba entiko ny teny azy zay fa fititianana ny tsara re tompoko malagasy zay reharehan'ny olo any ivelany any atsika koa ndo andrarak'ilombendoa araka ny fomba fiteny ndao manomboko zao hifoha isika rehetra anarina ary amerina ny asan'ity firenena ty makasitraka indrindra tompoko ary mbola mamerina amin'ny fialantsiny raha tohinanao fa tsy anao ny teneniko na ianao io ary tsy hitako fa fititehanana ny tsara amin'ny herina ny to zay indray mitondra loha hevitra vaovao fa amin'ny le premier andro talata izy io amin'ny 8 orale de mba hifankahita za moa zany ho hitanareo fa za koa mba faly anareo mijery amin'ny tele zany makasitraka indrindra tompoko